Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia saika miompana amin'ny rarahan'ny varotra ny antom-piveloman'ny hemponina ao Mandritsara ao tanàna izay mpamatsy an'i Sofia sy Mahajanga. Ny resaka tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia fa azo lazainao misy fivoarana raha ny fanazavana nentin'ny ben'ny tanàna ny toerana. Anisan'ny mampihodina ny toe-karena eto Mandritsara ny raharaha ara-barotra sy ny fanangona bokatra raha ny fanamarihana izay noentin'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Miopana amin'ny raharahany varotra satria opération économique zay koa zany ny faharoa ny fanangonam-bokatra ny fanaovana transformation d'unité sahala amin'ny fitotom-bary fanaovana province etc satria betsaka eto zany ny taimboandro eto daholo ny voanjo aransida katsaka zany hoe tsakotsako moa lazanay izy aty zany ny vary moa fa tsy teneniny intsony fa indro kely ny mpandrafitra bec de bec zany Mandritsara tamin'ity taona dia tegna mandalo fasahirana be zany nohony tsy fisan'isakora zay nisy teto zany zay zany tegna olan-kely Mandritsara fa amin'ny isan-taona zany dia eto daholo zany ipetrahan'ny mangahazo ny katsaka ny voanjo ny vary indrindra fa ny girofle ihany koa dia misy eto zany fa betsaka dia betsaka zany ny opérateur économique ireo mpanangom-bokatra sy ireo mpanodina zay vokotra zay eto Mandritsara zany. Raha nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana teo aloha teo teto amin'ny tanànan'ny Mandritsara dia manomboka misy ovana izany raha ny voalazan'ny ben'ny tanàna hatrany. Aloha eto Mandritsara zany tegna nanahirana be zany sécurité satria hitanareo zavatra nandalo teo zany scandale nandalo teto Mandritsara tamin'ilay famonoana ilay masera ka igny moa zany dia hoe pedroquena eto Mandritsara zany igny masera igny ary reny district ray manontolo misy aza tamin'ny fanaovan-tsoa zao kosa dia mba fa manomboka milamy zany Mandritsara satria isora ny fotoanam-panjakana rehetrarehetra zay taritiny Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta nandeha teto nandaminy dia nandaminy Mandritsara ary nandray ny fanapahan-kevitry mihitsy aza anokotra ny ankety mikasika amin'iny fandehan'igny zavatra igny. Isaky ny alina raha ny fantatra dia misy ny antsoina hoe couvre-feu manomboka amin'ny 1:30 ora sasany alina ka hatramin'ny 4 na 5 ora maraina dia misy ny andro masom-pokon'olona manampy ireo mpitandro filaminana eo amin'ny fokotarin'ny 3:30 eto Mandritsara mba hiarovana ny mponina sy ny fananany.